Isan'ny lalana be mpampiasa indrindra ny eo Anosizato mivoaka na mpita-tafika. Antony mahatonga ny fitohanana izany. Eo anatrehan'izany indrindra dia nametraka lamina hanalefahana ny fitohanana ny mpitandro filaminana. Resaka marobe izay vizina mahakasika ity fampiasana dobla ity dia hitondra fanazavana kely ngamba ny ety anivon'ny mpitandro filaminana. Ny dobla dia natao indrindra hanalefahana ny fifamoivoizana ety amin'ny faritra ity. Dia raha mahalala fa ity lalam-pirenena voalohany ity no anisan'ny be mpampiasa indrindra raha samy mbola lalam-pirenena. Maro ireo olona izay misehatra ety amin'ity toerana ity raha tsy teny afa-tsy ireny tarika posiposy, ny mpampiasa bisikileta, ny taxi moto sy ny taxi ary ny bus isan-karazany. Aoka samy hanaja ny lamina napetraka ny tsirairay hoy ny hafatra avy amin'ireto mpitandro filaminana miasa eo amin'ny toerana io. Ilaina ilay dobla matonga napetraka ary manentana tsaina antsika vahoaka mba hanaraka ny lamina izay efa napetraka.